Tantarako mada. Nameloka sa ifanavitra. Tantara mitohy nosoratan Benjamin. Ho velomin'ny Saoly Rakotonanahary ary Mampionina Nanja Miaraka amin'ny Faly, Sinaizy ary Christophe Rapiarimanana. Mandray feo Mamiary vony mandrindra ra teknika ary manatolosa Nanja Razafindakotsy. Fa ahoana ty fanapahan-kevitra raisinao ty ry Bera? Zao ve ny tokony menao ateo anatreha andray aman-dreniko e? Tsy azoko. Finona le olany Nilaza teo anatreha andray aman-dreniko sy ireo zokiolona ianao fa anao ny soratra tsy mariazy alohan'ny ananantsika zanaka. Aiza izay zavatra nampanantenina ianao? Tsy mbola misy ninina hatramin'izao? Ay ve, tsy olana aky izany ro malala. Fa ahoana? Tsy moramora nge izany manomana rara zany e. Aleo aloha milamina tsara. Morainao mihitsy ange izy izany e? Azavao amiko aloha ilay hoe tsy moramora amin'ny manomana rara. Atambatra izany ny soratra mariazy ny fiterahako. Vola be nge izany Remilie. Finona moa ny asanao ry Bera? Tsy mpanao aferana fiara ve? Inona ny olana ara-bola amin'izany? Sa ianao mihitsy ny jivonina? Otriny ny vola azonao isan-kerinandro? Azy hitarina be le resaka famanteraka e. Amin'ny manaraka toizana fa mbola maika. Rehefa hoe mbola miandry aloha dia miandry. Andray? Mazava tsara ngambo izay. Iza koa ny soratra sainao mariazy aminao eo. Mibandy indray aloha dia tsy maty akazy tokan'izany fa aleloha azava tsara ny resaka e. Izay mifandray. Ary aza verina amiko tsony izay resaka izay raha tsy te ahita ny tsy fahita ianao a. Eny ary, angina ary tsy hamerina azany tsony rehefa izay matezitra anao. Nefa ohatra manano avy ny tokantranontsika raha izany ny fanombohany a. Tsy misy vakiako loha amin'izany Remilia. Eritreritra ao izany. Lasa aloha dia alamin tsara ny sainao. Ndao ara fa ezaka e. Izay mihitsy. Sady tranoko ty ka tsy maintsy malaky izay lazaiko ianao. Marina aloha izany e. Mila mandray fanapahan-kevitra fa raha izao no mitohy, simba no aviko. Kiboko anefa dia efa milehibe ihany. Tsy azo atao fantatritata sy ny eny koa izao fa asa angamba izay azo ahy. Efa nirarany afa mbola nisisika niaraka tamin'ny Bera. Tena tsy naposiko nivadika toy izao ny toetran'ny Bera. Aiza le nalefaka sy nalemipaika tany am-boalohany ireny. Tena mora mivadika tokoa ny olombelona. Dia inona nefa ilay fanapahan-kevitra ho raisiko? Tsy ela koa anefa. Fa naninona ary Bera ny jinody alina? Tsy fomba mihitsy izao. Sa ve vokatry ilay resaka nataoko taminy iny? Aiza ve ka efa misivy lalina izao mbola tsy tonga ihany. Izay kosa fa tonga ka. Dia inona ny ataoko? Aleo aloha voena fa sao dia tezitra ny alohan'ny fotoana eo. Mandrosoa aky Bera. Mba aloha fa reraka be ahy zany. Misy rano mafana andronao? Efa misy re aho e. Ary aza manelingelina aloha fa andehanao dosy. Ndao indray ary koa. Misy zavatra tsy milamina mihitsy Bera. Tsy maintsy ho fantatro ny marina anio. Aleo tonga eo dia anontaniako. Tsy miraraha izay fatezerany ihany aho. Izay vokany koa dia vokany. Ileo aho. Mbola tsy vita rarara dia izao ny fitondrany aho. Maika efa tonga ao anatin'ny tokantrano tsy oloza. Ary iny ty andinihanao ahy, mila nisarika nga? Mila miresaka sika ry Bera. Resaka iny? Tsy mahalala olona reraka nga ianao io e? Sa ny firy ny fijerinao ny famantaran'ora io? Azavao amiko aloha ny antony tsy nidinao alina e. Zao mizy Remilia. Ny zavatra tsy hariko isaky ny miditra ato trano aho dia tsy misy zavatra henoko afa-tsy ny fanontanianao. Finona moa fiheveranao ary Bera? Tsy fadinao sa tsy zokony manontany anao? Leo ahy e, leo fanontaniana. Ka zao no izy dia mbola tsy tezitra aminao dia akombony vavanao mipetsipetsona fanontaniana fa sady mandreraka amin'ny mampalaikomana. Avoay ny hevitra ry Bera fa za sarotsaromana foana isaky ny te halala marina. Tsory amiko ny tena fitiavanao ahy.
toa mitondra fahoriana foana mantsy isaky mba manontany ianao. Ka inona raha ny tianao fantate? Ahoana ihany moa momba ny rahantsika tsy mbola misy tokotany mihitsy ty e. Za indray ilay resaka famoverina. Maninona? Fa ohatrinona moa ka raha manao manontany an'izany ha? Indray ry Bera. Fa maninona moa raha mba atao matotra tsara ny resaka fa tsy atao toy izany e. Finona nefa mamaka anao amin'izany raha zany e. Bera, aza mpijaly izay mianaka. Tsy azoko. Nareo mianaka ahoana? Aza vao tsara hoe azafady. Efa oro volana zao ny kiboko ry Bera. Maninona tsara hoe Remely? Zaniko. Bevoka? Ie. Tena hita mihitsy hoe taranaki eva vehivavy fangolika. Andray? Vota amina taona tany ianao dia izany terenao anao soratra somary azy aminao. Fa iverinao fa fanaripako ahy. Fino ty lazainao ry Bera. Zanakao ny ato kiboko. Tena zanakao fa tsy hoe... Tsy resinao lahatra amin'izany raha matotia. Vehivavy mpivary tena mifahalalako anao. Mena rana. Andray ry Bera. Zananajanao ve lazainao fa mpivary tena sy mena rana e? Mba eritrereto ihany ry Bera. Tsy misy eritreretina lavabe izany e. Tsotra ny teniko. Tsy mitahiry vehivavy fangoloka ato trano aho. Ary tsy te hamelona zana-baratra. Mazava? Aza mahakarary fo toy izany moa ry Bera. Fitahian'Andriamanitra ho antsika anie izazy io e. Aza miteny foana eo ianao e. Ianao tsy nevitra an'izay nataonao tany ka fitahian'Andriamanitra. Tsotra ny teniko a. Zao dia ahorony ny entanao dia lasa ianao mandefa mahatsiravina mijery anao eto aza. Andriamanitra, fino izany resaka iain'ny sofiko izany e. Fa lasa marinina tampoka teo nga ianao e. Lasa ho ahy ianao mandefa tsy mila anao ahy. Eny e, rehefa izay moa ny teninao tsy maninona. Saingy mba avelao ahy andro maraina fa efa 11 alina izao. Ny alina tena maizina. Ary ty toerany koa be mpanendaka be. Dia inona moa izany no vola entiko mivelona raha roahanao aho? Ahoana ny fandehan'ireo fananana ny entiko avy amin'ny dada sy nen'ireo? Indrindra fa fiara? Tsy misy hevitra izany e. Tsy misy fahalalana izany eto lany ray aza. Andray? Ary zao dia lasa ianao. Tsy te halala koa na misy mpanendaka na mpamosavy ninona fa aferanao izany e. Tsy misy volomena anao raha teo koa aty amiko e. Fa nga za banka hoe omeo vola. Nisy napetraka ny ray aman-dreninao nga taty. Ary tsy misy fiara mivoaka izany koa eto. Adalana kely ianao e. Eny ary, misotranao aho tamin'izay rehetra vitanao tamiko. Mino anefa fa hitan'Andriamanitra izao fotoana ialako eto aminao izao. Dia angorona ny entako ary aza matahotra fa tsy handalo eto aminao akory rehefa andeha. Matorianao fa efa vitako ny fandrinanao. Tafandrimandry ary tsara ny fo. Ho tahian'Andriamanitra ny ianao. Tsarovy anefa fa zanakao ny atao kiboko. Tena zanakao. Aza be kabary eo raha matotia. Lasa ianao fa mahakalolo ihany na mahitanao eo aza. Aleo any. Zanako. Ianao ny ratsy fitondratena tany ka ty amiko ianao mitonatondana. Eny ary. Allô? Ahoana lesy boloa? Mbola ato trano ka? Salama tsara e. Etri, aza mba nafa tsy tiako ny anataranaka amin'izay olona oatra azy e. Aza matahotra ianao fa tena zanakao any ato akiboko. Eny kia. Aleo fa ataoko tsy tamanato iny dia miara-mipetraka amin'izay tsika roa. Tsy ela kia. Zay a? Velomindry? Bisous? Serindrema tsy alehany. Fanakaiza ihany ary le adalalahy iny koa mbola tsy tonga foana hatramin'izao. So ihany aho fa nahita tetika ivelomana fa raha tsy izany dia maty mosary teto. Zao mba metimety daholo na ny vatana, na ny fitafy, na ny gote. Za kosa aloha tsy hamehanao an'izany ary indrena. Ny lehilahy natao hamelona fa tsy natao velomina.
Efa firy vena amin'izay dosena lefa hitadiavana azy izay fa olona tsy nisy nivalina iray aza. Tsy azoko mihitsy fa ahoana re. Ny mahalasa ny saiko amin'ny Stella koa dia sao izy tsy miasa, tsy andefasany ray aman-dreny ny vola, nefa atao lasa mahazo ainy izany. Ny sakafo hoaninay anefa tena sara raha sakafo. Tokony maizy ary tena hita taratra amin'ny fihetsiny sy ny momba azy rehetra mihitsy hoe tsy ampy sakafo. Ny mahagaga nefa dia mifanohatra amin'izany ny zava-misy. Tsy mahazava, tena tsy mahazava e. Za nefa tsy afaka miteny satria tsy mampidi-bola. Ny gidragidra azo amiditry ny trano aza zao efa andratra sofina andray. Ny vola nentiko ty arivo ariary, miampy anana tao loka. Enjany ty marina ka dia toy izao foana ve no fiainako e. Roviana fa mba misy masoandro mihiratra. Sady io andavarangana io Stella. Ny fijeriny amin'izay tena maranitra dia maranitra mihitsy. Ary iny ny tifibeny Ndrema. Sa efa tafiditra ny asa ato izy. Aleo aloha tambatambazana tsara lalàna amin'ny marina. Rehefa vola kakafitra dia reketina ny gidragidra. Ndrema, tonga soa. Eo aloha sorona ny akanjonao ka. Jereo anie ty atsembohanao e. Fa ahoana ary ty fihetsika Stella ty e. Fa misy inona? Tsy fomba n'izao a. Tsy, tovariana be ianao e. Mipetrahara aloha raha reraka e. Niova be indray ianao izany ary Stella. Fa nisy inona? Nahita asa ve aloha sa ariana aloha ty entinao e. Saosisy sa henakisoa. Sady efa ela zao ny tendako tsy mba nahita an'izany a. Mbola tsy nahita asa izany ray ary Stella. Sady ty aloha misy loka kely e. Ty koa ny vola hividianana vary. Vola mba nindramiko tany amin'ny zalahy iny e. Andriamanitra, fino ny ty loza-pidirinao ato an-trano e. Sao dia heverinao fa ganagana ary aka hitondranao anana. Tsy mila andreo a. Mazava, eto miverina any ianao fa tsy ilaiko. Andray ry Stella. Tao niova tampoka teo ianao e. Ary maninona moa reto sakafo no atsiponao tahaka an'io. Zange izany tena efa naona mafy mihitsy e. Maninona moa raha karakarainy reo e. Izao no izy ry Ndrema. Ahoana? Ela nieretana ka hivoaka amin'ny fahanginako. Ampy izay nampahorianao azay. Ka izao no izy. Aoko fantatrao tsara fa tsy misy na dia iray dianao azy eto amin'ity trano ity. Tsy misy no harianao na fanakaray azy. Noho izany a, tsy te hiaina amin'ny fahoriana tsony a. Leo, tofoka. Ka izao ny fanapahan-kevitra. Lasa ianao mialeto zao dia zao. Leo lehilahy mohaka, kambetenda, tsy misy atokony. Veloko raha dia zazaray. Fa ahoana koa izany resaka ao miova tampoko izany e. Tsy azoko. Manao sangisangy ve ianao sa... Fefa mivadika tsy mahazo resaka nga zato izy. Sa lasa lalo-dalovana. Averiko aminao raha tsy mazava aminao tsara. Ndany ianao mialeto fa tsy mila anao tsony a. Leo sady tofoka tanteraka. Sa averiko fanteliny. Sao dia mba tsy rariny koa izany ry Stella. Za nge tsy hoe kamo fa ny dosiena ampidirina mihitsy no mbola tsy mivaly e. Aza mba miteny mahery toy izany ianao ka. Ianao ve aloha mareniny e? Sa polisy ny andrasanao ho tonga eto vao hiala eto ianao? Sa trongisina amin'ny fiantsoana vonjeo hoe le nampanolana? Vinona ny tena nampiova hevitra anao ty ry Stella aloha. Marina tsy tena tampoka be tsy misy ny homanana akory a. Ela loatra izany ry Ndrema.
lasa ianao sy reny akoditra ao reny ary tsy laiko miverina etontsony ianao mandrak'izay. Maizina amiko mihitsy zao resaka ho zao e. Ho ampiakariko ambonimbony mihitsy ny dozy ny fandroana raha mbola tsy mihetsika eo ianao a. Sady tsy tiako hijalina ny zanako Rondrema. Stella, fanga finona mataitra anao amin'izany. Sa velominao amin'ny anana ny zanako. Tsy misy io a. Lasa ho afa matsiravina na dia mahita anao eto azy. Eny ary andeha nefa tsaroa fa tsy izany nanao fa nahinina ny ala nanome alahelo anao fa ianao a veloma ianao. Andriamanitra le hitahanao. Lasa mandefa tsy miseho mpivavaka be eo e. Sady tsy mila n'izay tsodraninao akory a. Ale mandefa marikoriko. Eny ary fa misaotra tamin'izay vitanao sy nampiatranonao eo amin'izay atsony bolo fa lasa le adalala iny. Hiditra amin'ny fahasambarana amin'izay zany ry Stella. Saika kibon-dranonalana tamin'ilay ndremandremy iny. Lehilahy mohaka. Visa mandefa mesazy. Marina tsy voly ty tonga amin'ny foninako ty. Sady roa etsy ariary be zao. Manisa ary ty numéro ty. Tena ibolo. Andraso tonga dia atsona dia ampalalana vaovao. Tena tsaroko mafy mihitsy zany asa marina. Nikipiko ty efa lehibe nefa tsy maintsy miasa. Teraka mihitsy zany ny vatako. Soa aloha fa mba efakely sady ho feno vola iterahana. Ny fitaovana indray atao sy havita azy aloha fa atao tsy kelikely io e. Reto mpanasa lamba reto koa tsy sasatra mijerijery. Sofa lamba raisy sady andeha. Matikiny ry zanako fa tsy maintsy tafitako ianao na dia maro asa vao tonga amin'izany. Ny satroka bako ty tena adiny. Zao ny voloko ny sary hitaka be mamenatra olona mihitsy. Sarina hatramin'ny mito. Fa tsy maloko toy ny lamban'olo ka fa azy reto lamban'ny rano sy reto a. Izy koa tsy mitipy savony mihitsy. Tsy dia mandreraka manasa azy. Fa tsy miranga patron ity tamin'ity e. Pangaka ny lambazazy. Sana ho inaty. Azafady hoe madama. Eny tompoko. Fa ngalainao sahady ny lambanao. Nefa mbola tsy maina tsara. Efa vita daholo mantsy fa manasa kely an'ity akanjo ity fotsiny asisa. Tsy izany ka. Atray madama. Tsy mafana be ve ianao amin'izao volonao manarina antarehanao zao e? Raha misekoa tsy maninona re io a. Finakay ny antondianao azafady e? Zao re madama. Iny tompoko. Misy asa maika tsy maintsy ataoko izay ka tsy hotratranao ao trano a. Dia izao ny programa. Iny tompoko. Hitanao le trano kely eo akaiky ny garaziny fiarako io? Fa ahoana? Tia fanalahidiny trano kely io. Ka rehefa maina tsara ny lamba dia mba tirao e. Tazomiany aminao iny fanalahidy iny fa rehefa tonga alaiko. Mba matokitoky olona ny hainao zany raha mise e. Za ve dia ametrahanao lakle? Mba mahita olazaina koa ianao zany e. Tia reny fanalahidy raiso e. Ny fahitako anao zao hoe dia anao foana e. Tsy mino an'izany mihitsy olona tena tsara toetra ianao ary manam-panahy. Sa diso ny fijeriko? Misaotra na randrise a. Sambasamba teo amin'ny fiainako any nandre teny tahaka izany. Aza matahotra ianao fa arahako tsara ny teninao. Fa roviana moa zany ianao no miverina azafady tompoko. Mbola hiresaka aminao mikasika an'izany fa aleo rehefa tonga dia antsoko ianao. Mety ho eo amin'ny tapa-bolana eo avy miverina. Ka zao no izy tia aloha mikaramanao nanasandreo lamboreo. 540 a. Zay mihitsy ka. Misaotra indrindra tompoko. Ary ianao raha isotra
tena mahafinaritra mihitsy aza manao izay mahamenatra eo ianao Ramsey eny ary dia zao tazako fa efa somary lehibe ihany ny kibonao ka tia mba misy fandraisana anjara kely ho an'ny fanomanana ny fahatongavany izazy io mety tsy araka ny fiterahanao mantsy raha ny karama manasa lamba fotsiny Ramsey fina daholo reto vola omenao reto toroetsy ariary fihinana anton'izao azafady sao dia misy ambadika ty fanomezany ty le izy aloha tena misy ambadika mihitsy zeto ny volanao fa sao dia any mba hafianako izany ka tsy haiko aloha na ho samerina an'ireny volo ireny ianao raha fantatrao le ambadika lazaiko oka mora Ramsey marina aza mamandrika ahy ianao tsy te hisaringotra amin'ny zavatra ratsy mihitsy ary tsy te ho potika fandroandray ny fiainako ka tenin'Andriamanitra angena ho ambadika iny volo iny sa tsy tsaronao le teny ao amin'ny baiboly hoe ahoana ny fivavahana madio sy ankasitrahako hoe Andriamanitra dia mamanga ny mpitondra tena amin'ny andro fahoriana dia izany no anovako an'izao zavatra izao aminao mba tanteraka an'ilay tenin'i Jesosy hoe noana dia nomenareo hanina nangetaheta dia nampisotroanareo rano tsy nanakotafina dia notafianareo izany no tena fivavahana marina takian'Andriamanitra amintsika tsy tenenina fotsiny fa hiainana sy arahana azy ka ahoana averinao ve le vola sa miala tsy miara-Ramsey raha ndazaka ny ranomasoko fodona loatra ny foka ka tsy tanako tsony sambatra loatra ianao sy mivady aman-janako ao ndry fa toa tsy mamaly ianao fa mitanondrika fotsiny fa ahoana mbola tantara lavabe izany madama aleo rehefa miverina dia antsoko ao an-trano nareo mianaka amin'ny sakafo dia resaka tsika mety so ampozinao nefa zava-misy izay aloha fa aleo any efa mbola mainka aza dinoany izany afatra izany veloma ianao dia masotoa eny tompoko mandra-piana dia tongava soa ianao fa tena mbola misy any mila tsara toetra sy manam-panana endrika eto amin'izao fotoana izao lasa madama ndao ary tompoko finaro najoany Ramsey tena mikasika mivady aman-jany dia ho sanatry efa maty ka tsy ho zava-doza raha namafy tamandro teo fa baraka marina eny ao aloha samy varintsika ataovy ny sakafo dia mahazo toa fa lasa angatsika eo indray ireo efa vita mivavaka fisaorana tamin'Andriamanitra marina mihitsy izany saorana bebebe aloha ianao nampandroso tsy nampoziko anana toetra toy izany mihitsy ianao dia tsy mba namaly akory ve ianao na dia amaly lahanao fotsiny azy nanaiko ny roahana fotsiny tamin'izao rehefa tena nydiniako madama momba ny Stella dia izao tsy tena fitiavana ny rahany tamiko izany tsy namaliko azy na dia nyroahany aza sady tsy ahasoa any mbola hijanonako ao aminy dia ahoana ny zanakao zanako maditra ny Stella nofitahany tamin'io zaza tao an-kibon'io ninangina satria tsy tiako tamin'ny teny aloako ny vavako no androaka azy andray tsy azoko aloha hoe nofitahany ahoana ianao nisy zavatra ray tsy nampahafantariko azy mihitsy hatramin'izay hoe ahoana ny tena marina ry Emily dia izao tsy afaka ny teraka mandrakizay raha tsy manaraka fitsaboana ny ivelany ary mety maharitra fa tsy vetivety izany ve Ramsey izany dia vita amin'ny vatinao no nandainga taminao mba tena vehivavy fangoloka koa angizany Stella izany Ramsey nga hita efa mba nandefitra ihany niaritra ary tena naneho fitiavana taminy saingy to tsy tazana izany
naleoko nanaiky an'izay nylazainy rehefa izay mety aminy. Samy ve Ramsey efa nisy olona nanome toky azy tany, ohatra hoe ilay rain-janany. Mazava ho azy ange izany e, ary efa fantatro tsara mihitsy, tsy naseho ako azy nefa hoe mahalala an'izany aho. Dia aiza izy amin'izao ka? Ao amin'ilay tranony toerana ihany. Saingy efa misy rangahy iny aho, inoko avy hatrany fa io no antony nandroahany aho. Tena tsela mivadika, vehivavy fangolika. Mampalahelo loatra izany toe-tsaina izany. Tsy nanenenako aloha madama ny ala tao satria avy aminy ny fanapahan-kevitra fa tsy avy aty amiko. Eno ary mba azona ho azavaina ve momba anao? Tsy maninona ka, sady efa lanitra teo ny sakafo. Tsy aleo ve makeny an-jaridaina sika manohy azy, somary mafana ihany mantsatoko. Ie, marina tokoa izany e. Ndao ary tonga dia mandeha aloha ianao fa hivimbona jus glacé ah. Eny ary. Dia tsy namperitreritra azy akory ve ianao nandeha nody amin'ny andro aly le? Nefa efa be voka. Sady izay toerana tena hitoeran'ny jiolahy ny toerana misy anareo iny ah. Tsy misy ny rarahiny an'izany na kely aza. Ny tao an-tsainy dia tokana ihany, tsy mila antsony izy. Ny tsy tao anatin'ny saina nefa dia hoe ny anjelin'i Jehovah mitobo manodidina izay rehetra matahotra azy. Ny fiarovan'Andriamanitra ary tsy ny salasala tamin'izany. Tena manana zavatra sarobidy loatra ianao amin'izany finoana ao an'Andriamanitra izany ka. Misaotra, tsy aleo hoe mba hamonjy fidiana amin'izay Ramsey fa mbola maika kalamba ho sasana mantsy aho io. Aza mbola manapa-kevitra ny handeha aloha ianao e. Fa ahoana? Misy resaka hafa tiako mba atao aminao izay. Tsy lava ve? Manjary mametak'olona mantsy ara voatarako. Zao ary misy fotoana andeha hanamboatra trano any ambanivohitra, misy tany amina hektara maromaro ambolena mantsy any. Tsy mankijana elaelany aho, mety ho 2 na 3 volana eo ka mba mangataka fiarah-miasa aminao aho raha mety aminao e. Aza voatsara fa tsy azoko ny tianao tongavana. Misy raha-matompanampy avy any ambanivohitra izay ho avy eto an-trano ikarakara an'ity tanàna ity e. Nefa izy mbola tsy maharaka ny fiainana aty an-drenivohitra, ary tena sahirana mafy mihitsy mampiasa ny fitaovana rehetra atao an-trano, ka izao mifangatahako raha mety aminao e. Ve ny tompoko? Leo ianao manampy azy ato amin'ny zavatra rehetra izay mety ho vitanao sady manoro azy. Tsy hoe anao an'izany fotsiny ianao akory fa mba omeko tampo-karama izay tokony ho anao ihany, sady amin'izay koa mantsy mba mijerijery anao izy rehefa tonga ny fotoana haterahanao raha mbola tsy tonga. Ka ahoana, mety aminao ve? Tsy ho sarotra be ve izany Ramsey? Inona tsony raha ho vitako raha vao afaka 2 volana eo? Sady ny valahako efa somary vizambizana matetika ihany. Sao dia tsy mahafapo anao fa metrahanao ato ka. Tsy hoe ny any amin'ny asa akory ny ilako fahafapo aminao fa ny fanekenao fotsiny ny anaky ny fiangaviako e. Fantatro tsara nge fa mavesatra ianao e. Ohatra no sarotra ihany izany Ramsey ka. Lasa enta mavesatra ho anao atony aho e. Marina e, sady ianao milaza fa hanome karama ho any fa toa tsy ho vitako ilay asa sainao ataoko. Tsy misy olana re izany a. Ny akatahako aminao fotsiny dia hoe mety aminao ve ny fiangaviako. Meny ary nefa tsy mametoky anao aho fa ho vitako araka ny eritreretinao a. Tsy olana ho azy izany fa aza be eritreritra ianao. Ka toroya daholo ary ny tokony ataoko rehetra e. Zoary no izy e. Ndiana aloha ianao miteny amin'ny olona ny fanao fotoana taminao. Lazao izy fa tsy afaka nasa lamba intsony ianao fa efa tsy mahazaka miondrika intsony amin'ny kibonao. Eny ary, aleo andeha aloha dia miverina eo raha riva mandamina ny asa rehetra. Eny ary, misaotra mialoha madama. Ilamina ihany izany ny diako ka. Misaotra n'Andriamanitra fa nahita olona atokizana ihany.
ianao fa mazava aminao tsara izay ny endrika ny fandaminana rehetra, izany hoe ataovy mazava tsara amin'ilay mpanampy miaraka aminao ato izany. Izy mantsy mbola tsy zatra ny fiainana aty an-drenivohitra sy ny fomba fiasa amin'ny trano toy itony. Azoko tsara ny fanazavaonao ka aza matahotra ianao fa rahako tsy priya ny teninao. Manaraka an'izany dia izao. Tia misy nimero ana sazy fa manampy anao. Eny tompoko. Efa niresahako izy io mikasika anao. Manana mpiara-miasa koa izy ao aminy ao vonona amin'ny fotoana rehetra. Ka raha vao hitanao fa somary hafahafa ianao dia atsoa malaky nimero io fa izy Sofia alefany eo. Mandra-piteraka ao aloha dia azonao ivezivezeny io fiara-plezir io. Dia ndraso reto koa misy vola anampianao fiterahanao. Andray? Ao anaty armoire ao koa misy akanjo efa nomako anao. Misy an'izay ilainao rehetra ao. Ao koa ny fiaingona samihafa. Zaho mantsy mety aharitraritra any ka tsy afaka ny hanampy anao e. O Ramsea, sao dia mba be loatra reto fanampiana ataonao amiko reto. Fizaloatra moa nataonao toy izao? Raha ny tena marina madama, ny fanampiana toy izao dia tsy misy dikany akory raha mihoatra ny famonjen'Andriamanitra nataony ho an'ny olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Na izany azy. Izy arange tena maty teo ambony hazo fijaliana mihitsy e. Tsy namozy vola mihoatra an'izany. Marina izany tompoko. Manaiky ara izay ny teninao. Andriamanitra ny tahanao tompoko. Izay ara fa andeha aloha e. Sady efa tonga izay ny fiarahaka. Ny entana radio efa lasa ny entan'ny fiara hafa omaly. Dia rarisoanao mba ho tonga soamantsara ny vahinkelytsika. Aza dia miasa saina be loatra amin'ny fiainana fa vonona nampy anao hatrany ahy. Eny ary tonga vasoa ianao tompoko. Ho tsara mandroso tsara miverina. Velomary ianao dia mahazo toa mikarakara e. Savadia misaotra anao Andriamanitra ny fanampianao ahy. Marina tokoa ilay teninao hoe antsoa dia ho valiko ianao. Aloha amin'izay ary aloha hanoro ny zavatra rehetra amin'iraniry. Hanampy kely an'ireto fitaovana hiterahany reto aloha. Amin'izay mba tsy mivezivezy rehefa tonga amin'ny fotoana. Aleo atao ny magazety miditra. Tsy diso mihitsy ny fijeriko teo. Nefa ohatran'izy mino hoe izy. Aleo rangajanona mihitsy aloha ny fiara dia miditra ao. Sady tsara izy na ny fiara entina izany. Walay, anaka izy teo e. Lehibe koa moa ity fivarotana ity ka sarotra mijery azy. Io kosa enika. Oay, emy tena izy fa tsy nofinofy. Dia ahoana izany no atao? Ny ho vatateraka ange mily izany e. Sady nahazo aina, ny ho vavitafy, lasa tsara tary. Mahagaga. Tamin'ny fomba ahoana ny fiovany. Nefa vao tsy ela akory izay no hitako mikarama manasa lamba. Tsy manana tany toerana fa mipetraka teny amin'ny trano sasy. Ny saringo bordamba ary nahi mihitsy. Tsy hitako ty nefa tao mifanoritra tanteraka amin'izany. Sa ve hoe nisy nahagavandy? Izaho koa ny lehilahy hiditra amin'izay vehivavy efa mitondra voka. Mahagaga izany marina. Dia ahoana ry matao hoe? Resahana ve sa avela andeha aloha dia jerena izay toerana misy azy. Aleo izay fa sao dia mivazavaza teo mason'olona teo ka lala-baraka to. Sady izay to feno sécurité manodidina. Aleo mamonjy any amin'ny fiara iny aloha dia miandry izay voany. Iza
koa ary olona manara-maso samy toa mailomailo be izy izany samy tady anentaka ary eo mitandrana tsara fa tsy aiza mivilana eo tsy tonga dia mivoaka amin'ny varavarana fa eto amin'ity varavaram-pitaratra tiany aloha no mitazana. Azako efa nandro volana efa mbola tsy mivoaka foana. Mety ho fatany ve fizika teo nefa izy tsy niherika akory sa hitany tamin'ireo fitaratra marobe eo amin'ny magazay io tokoa eny marina io anaty fiara io jereo ty izy raha tsy mierikerika be tena fahavy io izy ary ndraso aloha efa diako kely etsy amin'ny fitaratra ilana etsy izy fa misy andeto akanjo miantony reto dia tsy hita mihitsy Andriamanitro marina tsy ibery io tsy mazava fa inona ny antony andrasany sa nahita tsy toy ny taloha dia mitady iverina sanatria nampahory loatra ianao ka tsy iverina aminao tsony mandrakizay ary tsy tiako fatatritezana antsika ty akory fa raim-pianakaviana tsy valary ianao aloha ivoaka moramora dia tsy mierikerika mihitsy ho fantany fa malala ny fisiny ataoko malala tsara n'izany emely izany ianao roberandroany iny fa niditra ny fiara aleo velominy mamizay ranga ny fiara dia arahana vatoriana ahitana an'izay misy azy ataoko malala ny mahabe raha ianao anio tsy mety amiko mihitsy izany ianao tafity izany tsy mahitsy farahanako ny datina andronao kalma tsara aloha Emilia kalma tsara ndry ataoko very anjavony eto nitetika adinao androany anao ny alefa amin'ilay toro tsy misy manaiky viravirainao fandroan'izany eto mihevitra ho vehivavy moaka mihitsy manjainao aleo fa laloviko irany lalana ianao androany ary inona ry ty mbola mampijanona azy aleo vonoina motera fa to mangorina eto anao anaty fiara izy izany mbola aneto ihany ny essence fa za ty tsy nanomana akory justa carburant entsenako fotsiny no io fa voafandrika ao anatin'ny 5 sekonda dia tsy maintsy tafaly eto io fa namovaravarana mitady voaka izy zany tao amin'izay ary marobera ale ty enjanako zany tena lasa tampoka teo ka le mely tratra ny tsy mampozina lasa misy elanelana fiara telo ve namany die tena grave ty Fiandro tao amin'ny fitoeran'entana sady misakafo kely eto alo akaiky komisaria de polisiko eto ka tsy misy atahorana na kely aza efa tsy disy ny tena sofa eto amin'ny lavarangana no sakafo dia hitany tsara any ny fiarako foana amin'ny masony tsy maintsy fantatro ny marina anio ary izany nalehany teo ry ny sakafo ry raha azo aloha andehanako iny tsy tonga dia aviavy aloha fa tambatambazana tsara lalana marina mantsy enao indray dia tsy avelako velona izany fa tsy maintsy potehako hatramin'ny farany hitany tsara mihitsy jerety endriny fa tena vinitra dia vinitra anao zavatra io fa mailo tsara ndrery Emelia elako tsy ny aloha fa na dia rain-janako azy ianao dia tsy misy mifampiraraha aminao izany intsony eo ampiany nandroahanao atamin'ny sasakalina avelao avy fa ho fantatro tsara izany Emily izany so mantsy ianao mbola mihevitra hoe mbola Emily ty anao sy nanaiky anao ty manoloana anao ty
efa Emily ao anatin'ny heriny ity fa sao dia ho diso hevitra ianao. Na zany aza ry Emily, kalma ihany alalana ny ao anatin'ny fony ao a. Tena mahagaga mihitsy ny fiovan'ity Emily ity ka. Efa nanambady araha ve? Aleo atonina dia vita hoe amboarina tsara aloha ny fihetsika sy ny fiteny mba tsy hahalalany ao anatin'ny saiko. Emily, tena saika tsy fantatro a. Zany ve ny tena marina sa fititehanantina iresaka zato izy? Tena niovaka. Sady hafa kely mihitsy. Manao ahoana aloha ianao e? Salama tsara. Ary tena mihoatra amin'ny mety mihitsy aza. Tsy ohatran'le nandroanao tamin'iny alina iny. Sa diso ny filazako amin'izao fahitanao azy ao? Aza manao sanga ratsy eo aloha e. Fa nga moa sanga ratsy ireny fandroana tsy misindra fo reny azafady. Mahagaga. Alako tsy nekira nahavita an'ireny aho. Tsy fidino angy ireny fa nentiny ambo-po fotsiny ahy. Tsy mba nihaino izay teninao akory. Dray marina. Inona daholo izany zavatra lazainao izany? Fialantsiny, tsy fidiny, ambo-po, tsy nihaino ny teninao. Hafa kely a. Tena hita mihitsy hoe zavatra mifonona voaingana eo. Fa nga mitetika ny hanao zavatra ratsy zato izy ny lasa tsara resaka indray. Fomba ny olona anao ratsy mantsy ny manao zavatra tsara aloha anjonony azy. Ohatrany tsy hety izany resaka izany le. Lasa mahery vaika be izany famarina izany. Sady tonga dia taka ny tiako atongavana. Dry, fangana rary tampoka teo ny andohanao? Tena tsy mino izay lazako mihitsy ianao a. Sa ve hoe rehefa miresaka ny zavatra tena marina dia ataonao ohatran'izany? Izay ihany aloha ve ny antondianao teto e. Tsy aloha mandeha amin'izay ianao azafady. Sao dia tratra mivadiko eto amin'ny resaka aminao. Sady fantany tsara mihitsy ianao sy izay rehetra nataonao tamiko. Fa nga ianao dray. Efa ela ramose a. Zany ve? Fa nga Emily everinao fa ho faty akazy tokan'izany e. Tena lehilahy mendrika izany vadiko izany. Vonina hiatrika didy. Sady be fitiavana manam-bola ny manana maha-izy azy ihany koa. Ary vonina nitaiza tsara n'ity zanako ity. Grave ty marina. Tena tonga tampona ny dongy. Hitako io Emily lasa nahazo aina be izany. Sady ny tsara taleny sady manam-bola manana fiara. Sao dia tokony anatona dokotera aloha ianao e. Toa hitako mitanondronondrika foana manko. Oay, fa iza ny miantso anao? Inona moa ny idiranao amin'izany? Ny telefonina anao angano ny antsony? Ny vadiko miantso aho io raha tianao fantatra. Allô? Ahoana kishery a? Aiza ianao izao? Emily, fa ahoana izany resaka izany? Aza taitra aloha fa azavako aminao ny antony avy eo a. Sady misy vahiny miresaka amiko mantsy dia tiako fantany hoe ny vadiko no miresaka amiko. Mitady ratsy fihetsika mantsy ny lehilahy sady mila tsiny mihitsy izy ato. Ay ve? Ataovy may libra raha ny foniny. Eny kia. Eno tsara ny resaka Monsieur Bera tsy matorotody a. Mbola ampy tsara ve ny vola napetrako e? Aza miafiafy mihitsy a. Sady mila ampy sakafo tsara nareo mianaka amin'izay mantsy mba afaka hitsena tsara ny zanatsika. Zanatsika ondy. Sa mahazava. Fangamoty zanako io akipiny Emily ka. Efa lany nanaovako fiomanana ny vola napetrako shery a. Efa tany amin'ny banky aho zao omaly ny naka. Sady mbola nikarakarako ny fiara ihany koa. Tsy olana izany a. Karakarao tsara ny fitaovana rehetra amin'ny idirahana. Eny akia. Izay aloha fa mbola mamaika ihany ny vahintsika e. Zay zany e. Miantso eo raha hariva fa mbola misy asa kely. Bisous akia. Dia izy samy vatanao izany? Ndrema. Lehilahy tsotra nefa matotra sy masika amin'ny zavatra tsy raro ny toy ny nataonao. Ary tsoroko aminao a. Fa efa ela izy nitady ianao. Ary tsy maintsy hitany ianao na ela na haingana. Ataoko angamba fa hitanao tsara io commissariat de police io. Ao no aleo aloha andefa manaraka toizana ny resaka e. Vatray, finona koa ty mahazo anao e. Efa nisinina. Zay aloha fa mbola eo ntsika. Tsy mazava.
ndao ary sare izany mbola vao manomboka ny lalao ary aleo hiantso-andramisia amin'izay anazavako ny antony resaka teo. Asa angamba izay eritreritiny ihany hoe ahoana afa-bahazaka marina ny teniny tsy fiteny. Tony Tony angana fa mbola mainka andeha ange ho avy roneny fa izy tia kitapinao fa ngatsy hianatra efa amin'ny ana sasany ange zao ka miditra amin'ny sivy zay nge anio fa zao tokoa roneny iny anaka entony resakao hitaneny tsara zao fa efa mba lehibe any ana dia hoe mbola mpianatra azy efa mahalala zavatra ary efa te halala zavatra ihany koa. Tsy azoko lasa lavitra be nge zany resakao zany ka zao hitanao tsara angamba fa nisafidy niditra hianatra ho polisim-pirenena tokony tsogagy ianao amin'ny fanontaniana petrako satria efa faniriako ihany zany. Mila zavatra mazava ary neny iza marina moa misendremy to dada to foana ny fiantsoko azy hatramin'izay ary tsy nieritreritra zavatra hafa. Nentinareo tany ambanivohitra misy azy isa-taona ary tena tsy laviko fa tena tsara ny any mahafinaritra, manana trano tsara tarehy izy, manana fambolena maro be na tanimbary zany na tanety. Tsy vitan'izany koa fa mbola manana fiompiana goavana ihany koa izy. Hatreto anefa ary niny dia mbola misy zavatra tsy fantatro ary hoe tsy voazoana mandinika fa efa mila ho isan'andro, isan'ora, isa-minitra mihitsy ary matetika ny manara-maso anareo mametraka fanontaniana foana hoe iza maro no isendremo. Ny fantatro fotsiny dia zao lehilahy matotra manam-pahendrena tsy fahita firy ary tsy mitandro vola makarena nampianantsika. Ianao nefa tsy miasa fa dia mikarakara sy mikarakara ny ato tokantrano no ataonao. Izy efa manana mpanampy mikarakara manokana. Marina mihitsy izany lazainao izany ka ninona amin'izany ary ny tianao fantatra oroneny mbola tsy takatra foana ve ny tiako ambary ka sarotra be ilay fanontanianao fa miodikodina be ko. Eny ary aleo fotsoroko ny fanontaniana. Tena dadatoako marina ve izy raha landraiko tokoa ve ary eza zay raiko raha toka hoe izy ny dadatoako ka losy ty marina tsy anaiky tsony tony raha tsy malala marina. Fa anga misy zavatra ratsy nohatra ny variany zany ianao roneny sa hoe misy zavatra atahoranao ka za nga moa hoe aninona anao hoe ndiana re mianatra ary tony fa za mandany fotoana eo zao n'izy roneny tsy mialeto ana ray volana aza raha tsy fantatro ny marina. Ary ampahafantariko anao roneny fa tsy fomba fitezana ny fanafenan zavatra ohatr'izao fa ngatsy mianatra sery Tony to mbola eto foana manao ny dadato mbola miresaka kely amin'ny eto ka amin'ny sivy nge zay vao miditra ka hitondra fiara ve sisa moto mora anomanako ny programako izao maraina izao le moto dadato tsy ena androany dia mety ho tara amin'ny embouteillage ako. Eny ary lasa fa mazonareo mianaka ary manino ty milino miondrika fotsiny sao dia mba miady ary ireo sa aloaloha andefa sao dia tsy misy hidirako ilay resaka ka manahirana ino tony resaka oroneny miandry tsy aleo ve amin'ny manaraka toizana ny resaka sao dia tareo ianao ka tsy anambara ve neny sa tarehako ny resaka rehefa matahotra ianao ka tsy azoko matahotra hoana moa efa faniriako efa ely zany hoe anao polisy zany roneny ary mino fa tsy maintsy ho tafiditra satria amin'ny ray volana ny konkornay tiako ny manao fikaroana sy mametraka fanontaniana roneny ary tsy manaiky raha tsy mahita ny marina na ny fomba hoana na ny fomba hoana. Tsara zany dia ahoana inona ny tianao atongavana valeo tsara ary ny fanontaniako rehefa tsy hamaly ahy ianao hoe mpifaninana marina moa ianao sy dadatondremaka zay ary ny endriremely
Inona zao no avaliko an'izany? Tsy mahateny satria manafinjavatra. Neny mahafinaritra mihitsy angety neniko ty. Aza mandreraka eo Mortonia. Mandehana ho ianao mianatra fa manao resaka tsy misy dika amin'ny fotsiny io. Ina re, andehanatra. Fa mba omeko tia kely aloha e. Tianko teanao dia mandehana fa makarary endo fotsiny miresaka aminao. Merci mama. Fa zao e. Reto mba misy sary analan'ny andro ato an-trano ato aloha. Maromaro izy ireny fa mahazo tombojery a. Mba tantarainy eny fotsiny momba ny fiainan'ny eny manokana rehefa avy any a. Velominy eny. Basary ny sary Mortonia reto. Eo ijerena. Andriamanitro, fa taizany nazahoany tony andreto. Iza ny nakazy? Aleo aloha afenina sao dia hitandrema ka hanahirana. Sarinay roa mifanondana teny amoron-drano. Dia tiandray a, sarinay mifampitantana teny an-jaridaina ampifankatia. Oay marina, tsy misy hevitra ilana intsony ty. Azonao tsara angamba izay ny zavatra nolazaiko anao mikasika andrainao teo anaka. Tena mba lehilahy tsy mba manana toera-behivavy angamba izany drininka. Marina e, tsy valara mihitsy, tsy miendrika ny ovelona. So ianao roneny fa natoka an'Andriamanitra dia ny sokafan'Andriamanitra ny lalanao. Izay mihitsy angianaka ny tsy hanaovany ratsy e. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe aza manao ratsy dia tsy ahazo anao ny ratsy. So koa aloha fa anisan'ny dadatoa izay tena nanampibetsaka anao e. Eny fa na dia hoe hatramin'izao aza. Marina mihitsy izany anaka. Fa zao ary niny ny tsy azoko dia hoe maninona no nafeninareo azy zany hatramin'izay ka. Ka mbola tsy tonga reny fotoana e. Ka eo aloha niny fa andeha anaty ny dosie koa fa sao dia tsy tafiditra amin'ny kokory eo ndraika. Inareo mianaka efa ato. Hitako mangy ringa izany resaka reo zany e. Dre fangasertony andeha sahady e. Ao ny fiara raha entiny se fa tsy mivoaka nio fa hakaina kely aloha. Sady somary hitondra namana kely fa misy dosie ateriko zaiko. Tandremo tsara ny any an-dalana ary Tonia. Aza mandeha mafy loatra. Efa olon-dehibe io fa aza fahaparana be toy izany e. Izy ve aminao tsy ahalala ny tokony ataony? Marina mihitsy izany dada. Zay fa lasa e. Emily, finy tia nataonao? Maninona? Zanga milaza aminao hoe ireo fotsiny reto aloha dia azonao ny tiany ambara. Fa ahoana reto sary reto e? Iza ny naka? Izy diny io tsara izay ho toy an'izao fa aza mipetrapetraka. Toniana iny. Ohatray marina. Inona tsony moa zany e? Andao zany izy soratra amin'izay dia hanao mariazy e. Sa tsy izay ny tiany malalaka atongavana? Marina ve zany Irindrema? Fa nga ianao tsy hitsabo teny any an-dafy indray e. Tsy makantsony ahy e. Nisy pastery izay nametra tanana dia tsodrano ahy. Mino aho fa ho sitrana satria manam-pinoana be ny amin'izany aho. Indrema, tsy nahaposiko. Vita somatsara ihany ny fianarako maro. Ary any Andramasina no iasa. Dia ahoana ny fisaozy izy tany. Dia sy tany mahafintsaka izy tamin'ny nataosokasy tamiko zaiko. Tsy dia hita ny fahatezerany aka. Sady efa hitombo izy. Kalma tsara aloha lavitra ny fahasoavana manety amoron-dalana ny kolosy. Bonjour ndray. Fa taiza foana ianao izao vao hita indray. Mahafinaritra anao mihitsy ny mampijaly ahy. Tany Sa efa nisy nakany toerako tany kalma tsara aloha ndray, kalma aloha. Ary inona daholo aloha izany zavatra lazaindry izany. Tsy valiana koa veka iny ny arahaba maiko. Dia vitanao vertony mampahory ahoatra izao e. Sa tsy mba natera-behivavy ianao? Telo taona ianao tsy hita, tsy mamely lafinday. Tsy
fantatra hoe maty sa velona. Tsy haiko hoe efa nanambady sa ahoana. Ary sao dia mba efa nanambady tany ary ianao io dia nisaraka tany dia mitonantonana aty amiko indray rehefa voadonina tany. Vorimezana ihany ny olona. Oka mihitsy aloha tena tsy voatanako mifemezako. Hitanao fa marina ny voalazako. Tsy hitanao izay avary aho. Ka afaka mihaino avetivety velondre ha? Ilazinina indray. Apresaka. Laso, tiary jereo. Aleo aloha fafana ny ranomasindray sao dia tsy mahita tsara. Io e. Fa ahoana ty sary ty? Ioko. Fangainao nanao polisy? Tia ny karta maha-polisy ahy e. Inspecteur Tonino manoloana anao madonozelo tany ahy. Dia atolory amalaky ny fonao fa asiako menoty ny fitiavako. Dia raisy reto menoty reto. Tony? Peratra fiancé. Marina ve? Tsy mbola nanambady ve ianao? Efa nanana ka. Olona be ranomasy be izay izy dia izao vao hitako fa mbola nianatra dia tsy tiako ny mieritreritsa be zavatra hafa ankoatra ny fianarana. Satria ny mahasolo dia manaraka azy ny zavatra rehetra e. Sa efa voasolo aloha e? Mangina teo ianao e. Tsy vehivavy tena ka andotony tenako amin'izay filana mandalo. Marina ve izany tsy tany ahy? Miandry anao foana. Dia ahoana izany toy amin'ny fiarahantsika? Ohatra ny tsy tiako indray ianao ka diso endro be loatra. Mariko ianao Aza manongo moa e. Ndao tonga dia entiko any amin'ny dada sininy ianao asehoko azy hoe io lehibe ranomaso kely ke. Ndao ary zanga hitomandsoa. Ifeto anilako ianao zaoko. Arono e. Fa ahoana ty fiainanao ty ny lasotro ka? Diso naditra loatra neny ry Tony a. Fa ahoana e? Farany tsy nisy efarana tsony ary amin'izao fotoana iresahako aminao zao dia lasa mpikarama manasa lamba izy. Za indray miantoka nanitsaka ny maraina ny fivelomako e. Satria tsy maharaka ny hofatranonay ny karama sasa lamba andeny. Traiso tany a. Indray azy izy dia marary mihitsy noho ny atsika sy ny tsy fahazakana milondrano. Andriamanitro, tena mampalahelo izany marina. Ary ny rainao aisaka? Lasa fa ho tantaraiko anao ny momba azy avy eo e. Dia mbola tianao ve ary Tony? Tsy tiako ny hamerenanao izany fanontaniana izany amiko tsongo tany ahy. Tsy miova ny fitiavako anao ary vao maika ary tombo izany. Aza manafa efa eto hanavitra anao sy ny reninao. Andao aloha hividy fitafianao anao tsika. Aveo tsika misakafo any amin'ny restaurant. Dia ndraso, tiako misy vola roa etsy ariary io mananareo mianaka amin'ny fandehanana any an-trano. Misaotra. Dia farany aza saina mandeha mikarama manasa lambatsony ny reninao e. Hikarakaranareo mianaka manomboka izao. Tena misaotra Tony a. Dia izay ry neny mombamomba azy mianaka. Tena mampalahelo e. Amin'ny 7 ora maraina izy ireo no avy eo ka mino fa efa vonona tsara mifandraisana azy Mahatsiaro ny tantarako anaka. Izany very neny? Tsy maninona re izany a. Efa nafarako ihany ny rainao fa milaza fanenjika mafy an'io fotoana io izy. Tena sarobidy be aminy mantsy izany hoe hanambady izany ianao. Fa neny a? Mitsangana kely vetivety hoe? Matika ianao fotoany a. Fantatra ny tianao jerena e. Neny koa izany. Ainareo sy dada mihitsy aloha tia manafinafy ny ty e. Sira mihitsy aho izao fa vavy kely io zandriko io e. Mandehana jereo ny vahiny fa zalozana be resaka eo ka. Izay ary ny ianao. Ataovy re sakafo madamo Stella fa zany hafahafa. Andro lehibe ho an'ny ankizy ane izao e. Marina mihitsy re izany e. Sady efa horay anetsika izany izao e. Fa nareo aloha tena olona manana maha izy azy mihitsy a. Mananareo daholo ny zavatra rehetra. Aiza koa e. Olona tsy miaritra amin'ny zavatra iray aloha ny vadiko e.
Tsy ataony ambany zavatra mihitsy ny resaka fivelomana, indrindra fa fanampiana olona sahirana eo amin'ny fiainana. Mijaly mantsy izy taloha dia tsy zakany mahita olona mijaly. Sambatra ianao manambady azy. Fiza moa ny anarany azafady fa tsy tadidiko izy teo. Ndrema. Anarana mitovy ve sa izy? Nefa Ndrema ni ka olona tsy nisy atao tamindroahako e. Tia Ndrema lasainy ity nefa to olona manan-karena be zany. To lasa saina be ianao? Tena miasa le vadinao ka sady mihetsika mihitsy. Tany aza tsy mihetsika mihitsy mihinanako. Jereo nge raha mitete amin'ny tanany mihitsy ny menaka. Manao izay mamenatra ianao Tony. Aiza koa zao izay lasainao eo mihinana miasa nary. Fa angamba mbola vahiny amin'ny Tony foana ianao e. Jereo aloha izany olona izany Tony. Mety nirainao angamba izany. Dada rineny tiaro any ambony aloha ty sakosy ty fa monjy ny vahiny azafady rery zareo fa tena nisy olona mpiterak'izay ny angavy ady nateriko tany amin'ny hopitaly aloha. So fa fiara 4x4 no entina fa raha izany tena tsy tonga vetivety Stella. Ndrema. Fa hoan'izao Stella. Atao fankahalala? Ay, azoko. Tena azoko ny tantara. Ary izay no nampitanondrika anao teo Madame Stella vao naheno ny anarana hoe Ndrema. Stella, tsaronao ny lasa. Nandroahanao aka nanakalozanao olo-kafa ny toerako. Satria nahantra tsy nananasa izay tsy fidiny ho aho. Fa misy inona ny toa tsy misy misakafo nareo fa mitsangana daholo ka sady ohatry ny afara Zaho ianao dia hanimba ny fiainako indray tsy misy fanondroany kosa zany vitanao ny miditra ato an-tranoko eto imaso ny vadiko. Ndrema, mangina kely aloha ianao azafady indrindra e. Mafitaniko ny nanaovan'io ary Emilia mafy. Nanary atao anatin'ny sarotra io ka tsy mety amiko ny idirany ao ambany tafotranoko. Ary raha naposiko ianao no nolazainy Tony tsy nanaiky hatramin'ny voalohany Dada, mitony aloha ianao fa aza manao ohatran'io ka. Andrery neny. Ay mbola nisy tantara toy izao koa nataonao. Dia mbola ianao koa no animba ny hoaviko izay neretako nandritra ny 3 taona. Tanya, oka izay mangina izany zanako izany. Aza mitomany fa tsy misy fanambadiana rava izany eto. Miangavy ianao ary Ndrema hipetraka aloha dia ho tony efa fantatro ny tantara rehetra. Tsy mametsy ny anao madama satria nila vola entina miaina ianao. Saingy somary diso lalana kely. Nefa minao fa tsy zanontsony ianao. Matoy ianao mangina tsy mamaly. Dia fantatro fa nanaiky ny fahadisoanao ary menatry ny nataonao. Tiako fantatrareo anefa fa amin'ny Baiboly dia milaza fa tsy misy marina na dia iray azy eto ambonin'ny tany fa izay mitsotra amin'ny fahotany no ahazo famindrapo sy famelan-keloka. Mino fa efa niaina an'izany ianao Madame Stella ka. Emilia, aza eno vetivety aloha dada. Fanontaniana tokana napetrako aminao. Move ianao na dia mpanota aza dia nanary anao Jesosy Kristy. Ho indrindra man Jesosy. Raha nisy vehivavy azo an-tanàna nitsangajanga nentin'ireo fariseo sy mpanora-dalàna hoe izy izay tsy nanota taminareo ianao ka hitorabato azy voalohany. Ka hoana ary dada, alahareo anatrehan'Andriamanitra hoe izay mahamarina anao ary namelohanao Madame Stella. To tsy mamaly ianao Moa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ve ny fiovan'ny Madame Stella ao amin'ny fibebahana sy ny fahatsarany. Ary farany tsy hainao ihany ve nampianatra hamela heloka sy tsy hitana lolo-po amin'ny hafa. Saingy rehefa ao aminao ilay izy dia tsy vitanao ny manao azy. Hainao ny mampianatra ny hafa fa raha ny aina izany amin'ny tenanao dia tsy vitanao. Valeo hoe azafady. Ary farany dia izao. Anameloka ve sa hifanavitra? Emilia, resinao mifona fa diso nentin'ny ambo-po ka tsy nahatsiaro an'izay tokony nataoko intsony. Mifona aminareo rehetra koa tompoko.
indrindra aminareo mianaka ary sy tia lasy iza moa zavady tany ary dada misaotra anareo koa tompoko ny amin'izany teny mamomenareo izany. Ndrema efa ela ny ova ary tena nanenina tamin'ny zavatra vitako rehetra. Ahy tsy mitondra ho amin'ny fiainana tsara izany fa mitondra ho amin'ny fahaverezana sy ny fahampitehana. Raha azoko tsara ny izany ty resaka ty dia ianao ny raiko hoe sady iso aleo valiako ny amin'izay fantatro fa nafeniny sy telahanao izany hatramin'izay. Ny tena marina ary tany ahy dia tamin'ny fotoana mbola nivadianay dia tsy afaka nanome taranaka, izany hoe tsy afaka nananaka raha tsy mitsabo tena elaela mihitsy. Nafeniko hatramin'ny farany izany. Isorako an'Andriamanitra nefa fa taty aoriana rehefa tena nivavaka ka nisy pastera nametra tanana tamiko dia sitrana somatsara ary afaka ny ana-taranaka. Dia iza izany ny ray koroneny? Bolo izay ny anarany anaka. Saingy tena naditra izy io ary tsy nitsahatra ny fokarongony. Lasa adalana izany izy ka nianjera teny ambony tetezana dia maty. Andray, finna mihitsy ary ty vitan-drajoko ty ve fiainako io indray fa be ranomaso aza malahelo anao fa no avy amin'ny fahatsarana no katreny mahery izy anao ry tany ahy ary aza manary toko sy malahelo fa efa reto angeny ankonanao vaovao zao Izany ve anaka? Andray misaotra indrindra. Ka atomboy amin'izay ary amin'ny fety Vatray toy izy mantsy aloha ianao roneny anamboarako ny sakafony dada. Otry ay dia efa dada mbola misy ranomaso kely fa fao aloha manjary mamenatra olona izay indray tony hitako masosotra tsy. matsorongony eto tanàny ty tsy vitan'izany fa tena mpanokidina mpinina ihany koa efa ela ny tadiavana azy fa hatramin'izao tsy mety tratra foana tena fanetry be ny firenena mihitsy manimba fiarahamonina ka aiza moa izany no anomboako ny fanadihadiana lasa aloha misy zavatra ilaina doniana ty eto amin'ity teran'ity foana izany ny tarainan'ny olona fa hoe misy zavatra vafa aleo aloha andeha hoany fa somba misiritra aingany ty zavatra ty sy voralina izao tena fifohany mihitsy tany aty miantso ty allo ahoana ke fa izy ianao mbola tsy tonga foana efa alina benga izao mbola misy olona mpanao afiarahamaizina izay tsy maintsy karoana ka any olona no anomboana azy akea efa nitadiavina izy io fa mbola tsy hitatreto vao natao pasasiony tamiko mantsy dia tsy maintsy hanomboka hitady azy zao aloha maraina mihitsy aho vao moty tandrematsara ary fa alina ngeny andro za manandro io fa efa zahatradiny ity sady misy namana koa fa tsy hoe zaharirika eny ary mazotoa elahy atory amin'izay efa reraky ny nanao raharaha ok ary bonne nuit ka manahoana kinareo ato ry tany elaela tsy nitsidika mihitsy ary estony salama tsara izay ka nakaneny mihitsy angia fa sahirana be amin'ity kiboko ty tsy mahavita ininona tsony tsy efiray volana ve sisa dia ho teraka indry kibo be io fangao atsy eo tony atry arinona koa io akanjo misy raha be io fangana reo ny ato kosa misomafilo be ho le jiolahy dia nataonytony vaky vava tao andreka naratra be mihitsy ny vao ny teniny marina ao izao fa mbola matory be
nisy jiolampamatsy rongony sy mpanao kidnapinina izay vao nisamborandry zareo dia reraka be izy. Efa tamin'ny 5 maraina vao tonga. Efa tratra ilay izy fa mbola nao fanadihadiana any izy amin'ny 10 maraina. Eo ambola latabatra io misy ny sariny. Hoe reto jereko? Reto. Andriamanitro, fa tsy bera ve ty? Loza marina. Fa misy ino ny totrany valoarika tampoka ty ianao? Jereo kely aloha izany vetivety. Mandrosoa dada. Efa tinga ny reninao ary toy ny efa lasa misy. Efa ao neny ka ataony indray mbola matory. Dre finina koa ty mampitanondrika. Mipetraha aloha ianao dia jereo nge ty sary ty e. Hoatray marina fa tsy bera ve io e? Fa ahoana? Lasa jiolahy, mpanao aferana rongony, mpanao kidnapinina, tratrany Tony sy ny namany ony. Jereo koa nge io raha amin'ny akanjony Tony io e. Azonao ve? Azoko tsara mihitsy e. Fo azo malaika aloha Tony dia ny mbola tsy lasany amin'ny fitsarany ty raha ty ka. Tsy azoko. Fa ahoana e? Fantatrareo nga io olona io? Toa hafahafa be daholo nareo. Ve misy vahiny e? Dre, fa misy inona fa toa endratr'endratra be daholo nareo? Misy zavatra fenonareo mihitsy ry dada sy neny a. Tsoro marina fa amparary eto nareo a. Mitony tsara ralonareo e. Zao io jiolahy amin'ny sary io ny ray niteraka ny Tony. Maninona tsara hoe ndrema? Finarety zavatra reko tery Andriamanitro. Loza marina. Mitony tsara aloha ndry tany aha. Tandremo ny fahasalamana. Mbola mavesatra ndry zao. Dia inona fanapakevitra ry Tony a? Tsy manana fanapakevitra ary neny. Jiolahy io na dia raiko niteraka azy. Misy ny porofo mivangina tsy azo lavina nge. Nanakorotana fiarahamonina. Dia tsy misy azo atao mihitsy very Tony a. Rainao ange io e. Marina izany saingy nampaholo loatra ny neny tio ka avy aloha aloha izy zakany nataony. Safidiny koa nge ny azy nanao ny ratsy. Tsy manaiky an'izany kosa ry Tony a. Ka na manaiky ianao na tsy manaiky misy lalàna eto amin'ny firenena fa tsy hoe manaiky ianao dia ho avela fotsiny amin'izao ny jiolahy. Raha atao ohatr'izany daholo dia ahoana izany ny faran'ity firenena ity ka Marina tokoa ry Tony fa diso izy a. Nanao ratsy. Ny fonja ny sahazan'ny olona tahaka azy. Nefa mba nisaininao kely monja ve hoe mba taiza ianao raha tsy teo izy? Tonga teto ambonin'ny tany ve ianao? Vita ny lalàna eto amin'ny firenena ve ny ahatongavanao tety? Samy olombelona na ianao na izy, ary samy olona nanana ny fahadisoany daholo. Rainao izy. Na anagadra azy azy ianao dia tsarovo ny tenin'Andriamanitra hoe manajany rainao sy ny reninao dia ho lava andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ho anao. Mamela hoy ny tompo dia mba ho avela kosa ianareo. Izay mivavaka nampianarin'ny tompo. Mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Fantaro tsara fa raha maty any am-ponjany izy dia tsy azo famela keloka ianao satria anisan'ny namono azy fa tsy mba namela ny elony dia anisan'ny verany amin'ny elo koa izany ianao. Fantatro ny fahendrenao ananga ary anisan'ny tezako anao izany. Fantaniana ray no apetrako aminao dia andeha zay. Mialohan'izay nefa aloha dia izao raha toa izany ka ho fonja avokoa ny fiafaran'ny ratsy fanahy rehetra. Raha ho viana vao tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe raha naona ny fahavalonao omeo sakafo izy, raha mangeta eto izy omeo rano hosotrony. Fa raha manao an'izany ianao hoy ny tenin'Andriamanitra dia hanambatra vainafo eo andohany. Ka zao noho izy Tony fantatro fa olony lalàna ianao, mpisambotra jiolahy ihany koa. Nefa raisy ity fanontaniana ity dia nio tsara mialohan'ny andozana ianao. Anameloka ve sa hifanavotra? Andao tsika andeha aloha fa avelao izy andinika. Andriamanitra, torohevitra fa mafy amiko izao fanapakevitra izao. Bera, jiolahy, bera raikinao hitako masoandro.
Inona no ataoko e? Nameloko say fanavitra. Misaotra le Sertonia. Misaotra fa ratsy teo lahy dia fa nanapitra ny androko tany am-ponja. Manome toky an'lahy fa iova olom-baovao amin'izay. Tsara zany tsy dada. Ary eto dia mifona aminao ny amin'ny kasehako tanànanao e. Tsy fantatra ho dada hoe dadako ianao fa ratsy zany tsy nikasika anao menatra anao e. Tsy mametsiny an'lahy satria asan'lahy zany e. Ary aza mandeha feritreritra amin'izany lahy. Mbola mafy loha tamin'izany dia mety amiko zany. Dia inona zany zao nataony dadaka? Ho aiza? Efa misy programa ve? Ndeha hody any ambanivohitra ilay izy. Amelo maso ny tanin-drazantsika. Mbola any moa tsy ny dadabe sy bebe any lahy. Nefa mahalasa ny saiko ilay izy dia zao. Mbola andray avy ery zareo ireo. Dia ahoana ny... aza matahotra dada. Anatitra ny dadany izay rehetra rehefa teraka somatsara tany aho. Sady mba mijanona kely eto aloha mijery ny zafikely. Tsy maninona velty. Dia ahoana ty rabe de Stella? Mitady hevitra hafa ange izany dada. Mba maharenina ary tia. Misy maheno eo zany. Henoko tsara mihitsy. Fa ahoana izany ry Tony? Ka hoe ody any ambanivohitra hono dada dia mangingina rery aniko. Hitady namana mahatoko hono e. Sa ve tsy mety ka? Lahako eo lahy le telo ty a. Dia izay ny programanay izy mivady a. Atao ahoana moa fa fiainana daholo zany e. Ka angatatsotrano aminareo izay fa amelo masony any ambanivohitra. Andao an'ity renivohitra ity izay feno filana sy tsy filaminana e. Mba tsy nampoziko indray zany heribera marina. Ay ve ianao ty mbola misy fitiavana ny tsiro toy ny antovolahy e. Mba mangina moa ianao Remilia. Sao dia verinao fa mitovy taona amin'ny Tony ary izy ireo. Eny e, mitsodrano anareo izay ry izy mivady a. Marena tokantrano dia mahazo taranaka andimby. Misaotra indrindra rery zareo a. Dia mba ahoana hoy izy telo mianaka kely ny amin'izao fanapahan-kevitra reo izao? Ka lehibe lohiny mihitsy angeny nanao an'izay nampivady anay ka ianao nga ahoana? Nasiany ny polisimena tokoa zany ao fonareo roko. Dia hono ahoana zany ny fivelomanareo any? Efa nisy vola 10 tapitrisa ny Tony anay anaovana fambolena siopiny. Sady anatsarana ny tanàna. Ay. Tsara kosa zany ko. Eny e, aleo fa omenay fiara ray nareo dia omenay moto ihany koa mba hivezivezeny e. Afaka ray volana eo dia miverina kely aty bera maka vola 5 tapitrisa hanampiana izay tokony ilaina any. Dia misaotra indrindra izy mivady. Tena olon'Andriamanitra tokoa nareo. Tsy ho vitanay ny amaly fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly anareo e. Misaotra indrindra rehefa tena nanao izay mety mihitsy nareo e. Izay re no azo atao aloha amin'izao voalohany izao fa mbola jerentsika eo ny tohany e. Izay nge le temiko tamin'ny Tony hoe anameloka sa hifanavitra. Natoloky ny Orange Olive. Anameloka sa hifanavitra. Tantara mitohy nosoratany Benjamin. Novelomin'ny Saoly Rakotina Nahary ary Mampionina Nanja. Niaraka tamin'ny Faly, Sinaizy ary Christophe Rapiarimanana. Nandray feo. Mamiary Vony. Nandrindra raha teknika. Aro. Nanja Razafindrakoto. Tantara Komada.